Ndray bava makasika ny vaovao ny fahasalamana amin'ny hamaloto ny tontolo iainana indrindra ny rivotra raha ho an'ny eto an-drenivohitra na cité ny vokany ary ny 100,000 malagasy dia manana olana eo amin'ny fitaovam-pisefoana avokoa ny ankizy ny ankamaroan'izy ireny raha ny fanazavan'ny mpitsabo vola ravafy tsirako tarson. Ny tombe nisan'ny olona voany aretin'ny fitaovam-pisefoana soika na asma eto amintsika ny ankizy no tena lasipatra noho ny fahaloton'ny rivotra iainana ateraka ny fahaloton'ny tontolo manodidina ny vovoka ny setroka samihafa voakan'ny fiara sy ny fifohana sigara tafakatra 800 ny malagasy no voan'ny asma amin'izao fotoan'izao. Eto amintsika moa fanaditeny fanataonay efa ela be izy zavatra zay moa dia tsara ihany no alasika fa mahatratra eo amin'ny olona ray amin'ny folony voan'ny asma. Zany hoe 10-12% no fahalalana azy zany. Ny ankizy efa toko satria taloha ny ankizy tany amin'ny 0,8% tany efa hatramin'izao zany mahatratra any amin'ny 4%, 3% any ho any. Zany hoe mitombo be zany izy io noho ny vovoka, noho ny loto matetika izy fahalalana azy zany hoe reny tany mandrosa tena voany matetika voan'ny allergie. Efa betsaka ny ezaka ataontsika zany edina amin'ny aretina maro dia miseho ny allergie amin'izay fotoana zay. Ahoana no ahafantarana fa voan'ny asma ny olona iray? Misefosefo, sempotra, maneno ny tratrany, ohatra maneno akoho kely iny, avesabesatra na teritery eo amin'ny tratra ao adrindra dia mikohoka maina moa zay. Ireo zavatra ireo saika miseho amin'ny andro alina. Matetika vao maraina akoho iny no miseho izy zay manapaka an'ilay torimaso dia nazary manao krizy ianao. Ilay lalan-drivotra zay mitondra ny rivotra zany avy aty ivelany makany amin'ny avokafoka. Iny lalan-drivotra iny zany misy fahavoazana satria tokony korina tsara zany ny rivotra mandeha mandroso mivoaka ary miala ny avokafoka ao. Ka raha toa zany vao ara-maso tsara sy voaraka tsara zany ny fahasalaman'ny tena mba ny asma dia tsisy atahorana zay fa mandeha ho azy. Nefa raha toa ka tsy voara-maso izy dia lasa mivonto ary mitombo ny ateviny iny lalan-drivotra iny. Zay mampitonga azy hoe tery ary bereoka. Zay zany mampitonga ilay hoe tsy maintsy jerena tsara ilay olona zany. Tsy fahatereny lalan-drivotra izay mitarika amin'ny krizy na fahaseporana, tsy mamindra ny asma ary azo tsaboina tsara. Anakanana ny krizy tsisy eo ilaina ny fanarahana ny toromarika ny mpitsabo. Ilaina ihany koa ny fanatonana dokotera indrona intelo isan-taona hijerena ny asma enina ny olona salama azy dia tokony hanao izany. Omaly 3 Mey no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asma. Afaka manara-maso ny asma mahazo anao ianao. Io no loha hevitra no safidiana tamin'ity taona ity.